fotsy. Nosoratany voangiririna Francia. Ho velominy Vantsosy Anjariliva. Miaraka amin'ny Arliva, Lemay, Tahinana Antenaina Sila, ary Rija. Roland Ramansoa nandreseo, Anjariliva no nanantotosa. Manaona ilay Selary Brona? Salama tsara. Hitako eo fa aty amin'ny fananganana trano aty izao no ahitako an'ny lako. Aza dia manantona loatra aloha. Tsy afaka manampy an'lahy. Aela mpaminany? Avy hatrany dia faty lehilahy ny antondriako na dia mbola tsy nanontany akory aza. Ono inona marina ny ao ambadiky ny orinasa amin'ny Monsieur Roger? Inaoko fa fantatra lehilahy satria elany ny tanana kavanany. Tsy mamaly lehilahy. Asan'izio lahy? Dahalo ambony latabatra? Sotra ihany le sy ny ambarako an'lahy no mampinamana antsika arineko. Adabo ihany dia avalomy ny ankety momba Monsieur Roger. Atody miady amam-bato ihany nareo. Olona ambony avokoa ny manoana azy ao an-damosiny. Zay fa velomy lahy. Tsia! Mampiakatra ny ambopoko ny tenin'ny lahy. Ary dia ho ataoko hatramin'ny farany io. Dia afaka dity aho zaniko. Jerety Monsieur Roger mody mifokofoko ny tomany. Ranomasy fihatsaram-belatsy ve izany Monsieur Roger? Ka tsy anao ihany zay no ambadika izao fahafatesan'ny masery izao e. Inona zany lazainao zany inspektera ny haiko? Zany nandrava dia andany andro anangana. Tandremy soay tamindao zany vava. Fomba fiady avokoa zany. Inspekteur Gabriel. Inona e? Manana proof angahy ianao. Avoay, saotra nandrema bary sopo sandoka koa. Aza manay ianao Monsieur Roger. Ipotra tsy ho ela marina. Momba anao rehetra. Mipetra tsara. Tsy izay inspekteur apombola oatra anareo no adversairako, Moramora ny vava misy. Ny hafahafa kokoa. Amp'izay. Ny fandevenana koa efa vita raha teo. Ndao aingana zalahy. Monsieur Roger zany. Matahotra ny teny nataony haiko ihany izy. Sura fa misy teny lazainy masera azy ireo mahafantatra zavatra izy ireo matoa ohatra amin'ny tompon-teny fantatra. Makany amin'ny brok tsika zao dia zao fa misy planina vaovao. Nzay ary le siriny haiko le efa nahiko. Vitan'ny zareo ka. Ndreto avokoa ny flash sy ny carte USB tao. Tsy namela trasy mety amatarana antsika ve? Zalahy efa nananatrika efa manokana neny nampiato ny fandehanan'ny kamera e. Ay, tsara zany. Amin'ny firy zao? Amin'ny 2.5 sasany alina. Mila rola manapetsika dia ndao ary. Ndao ary. Alefasa aloha le gazy atorana azy. Dia miditra moramora avy eo mamafa ny dossier rehetra anaty solosaina. Dia avy eo rofina daholo ny finday, ny USB, ny flash sy ny sisa.
zany. Tena misy olona. Iny ny lakatazo. Tampoka be izy za. Fa izy nareo e. Andray, tazo monsieur Roger amin'ny tendany izy. Fa n'le gasy dia tsy afa-manohatra koa. Otsatoany amin'ny atsany izy zany. Saotra! Monsieur, lasa reny bandy reny fandao. Avy aloha io. Inona zany? Le sary mipetraka teto mivoadona dia io latsaka io aloha io e. Ary sary landy ve ty e? Fa ahoana nahatongavany ty amineko? No mifoazy lahy. Monsieur, andao andefa sao dia tratra etontsika. Efa tsy mahatsiaro teny io. Fa inona daholo ary niditra an'izao e? Rojona mpanefeko manokana ho alany tamin'izany fotoana izany. Misy ny soratra L lehibe ny tanda tifany. Fa izy inspecteur Nieko. Andao monsieur Roger. Amiko ny zavatra monsieur Brown. Fa ahoany? Ka 2 andro manaly ny madame Rose. Inoko fa tsy maintsy fantany momba zao. Eny ary monsieur Roger. Efa mba matsiaro tena izy ka? Ay. Neho, manahony lahy zao? Efa mba azoazo. Tsara kosa zany. Saika maty aratara kely ireo teo ampitana monjy aho. Lasa ny avokoa ny porofo rehetra. Asany amin'ny birao e. Fa nisinona koa tany? Zao koa no nitranga tany. Fahavalo mila famonjena nareo. Ary tsangana ho azy asady moa elatiriny eko a. Tsy tafatsany eto inspecteur Gabriel. Milaminy lahy aloha. Andeha aloha. Andeha ho aizy e. Raha sanatria maninona any dia ahoana? Aza matahotra ianao e. Tsy misy mana-po mbola velona aloha reny. Korona fandevenana anao masera. Indrisy. Mbola saiko antaniko any. Eto misy olona eto amin'ny fasany masera. Fianakaviana angamba. Manahoana tompoko? Salama ary tovolahy. Andray, tomaratra be ianao. Efa tsy dia maninona. Anisan'ny fianakavianao angala maty tatao amin'ny santra. Ie, ary ianao koa nga manana havana mahitato. Fa taizandro masera teto amin'ny santra. Efa ela ve? Fony zavomena vavakely. Nifankalala daholo zany nareo tato amin'ny santra. Rehefa atoriana, rehefa fisakafoana. Zany ve? Efa nisy nanangana zany ianao sa niverina any amin'ny ray aman-dreninao? Sady tsy nisy nanangana no tsy niverina any amin'ireo ray aman-dreniko e. Zany ve? Zaza mitady azy ireo. Mba tiako fantatra fotsiny zareo. Tiako fantatra koa hoe naninona ny nariana. Mitady ny olona nampanateriny ateto aho. 20 taona mahery lasa izay.
mampanatiriny olona hoe ianao. Araka ny fitantaran'ny masera nametraka vata sy vola tamin'ny valopy izy dia tsy tatsony. Mba enjana koa zany a. Fa iza moa ny anaranao? Inspektera ny haiko. Ny haiko? Anarana mitovy ve sa izy ty? Renao mba izy? Matilda no anarako fa fantatrao ve zany ny anaran'ireo ray aman-dreninao? Ny anaran'ny reniko no fantatro hoe Landy. Landy? Tena io ny haiko ty. Nisy fanomezana nomeny ahy sarinay mianaka skoly. Zany? Dia nisy taratasy koa napetrany mba tsy karohana saingy nisy nandropa dia very daholo izy rehetra. Zany etokodina tampoka teo ny lohako. Fa andray tsy salama nga ianao Madame Mathilde? Fanina tampoka. Roapolo taona mihoatra ny tsy nahitako azy ka tsy fantatro endrika na dia mifaneny zao azy. Ao aloha mipetra kely. Ie. Eto amin'ny manodidina ihany nga ianao Madame Mathilde mody? Tena mbola lavitra mody. Mipita bus indroa dia mandray taxi brosy indray mandeha. Tsangana aloha andao fa teriko eny amin'ny fiantsonana taxi brosy ianao. Tena lavitra tokoa aloha zany. Mekara. Misaotra anao indrindra inspektera ny haiko a. Ka tsara minandy fony vao tonga tao an-trano voalohany ve ty e? Andraso jereko tsara. Tsara tarehy zany tovovavy zany a. Izy ny reniko. Sary ny farany talohany na tsy hitapopoka azy io araka ny fitantaran'ny fianakaviana. Tena tsy salasalana. Iny haiko ty. Tampoka loatra ny fanenanay. Ahoana ny fomba hitantarako amin'ny marina rehetra. Aleo iandro fotoana kely. Madame Mathilde. Tembon-dratsy sy atratra be ny hainao zany. Sao dia tokony handeha dokotera ary. Vetivety ihany dia miafana fa oka izao ka. Tonga tsika. Mankasitraka indrindra re. Aiza ny toerana mety ahitako anao raha mba misy ilako anao? Tsy manana finday fa tiany adresiko any am-piasana na any an-trano. Tena mbola misaotra hatrany dia mandra-piona. Efa somary lasa lavitra fa zanona manara-maso mihitsy Madame Mathilde. Hafahafa be ny fetsiny rehetra na eny ny tantarako. Sa ve zany ny fietsiky ny atao hoe renim-pianakaviana? Feno fomangoraka sy mora malahelo. Brown. Maty sa velona ny inspektera ny haiko. Vaovao farany aloha dia hoe efa matsiaro teny. Hita ve ny misy a Madame Rose? Hatreto tsy mbola fantatra hoe nakaiza na nakaiza. Dia ahoana ny fandehan'ny Brown inspekteur Gabriel ao? Tana maro ny fanamboaranao ary efa ekipa maro ny tonga ao. Aleo avo jereny. Farany sady lehibe indrindra. Momba n'le tany lehibe ananganana ny orinasa manaraka. Ahoana ny amin'izay? Eo indrintsika Monsieur Roger. Enjana ny fifandrifian-javatra fa mbola tany ny bary sy ny vady ihany koa kay ilay izy.
somary ary ambony atsinana ny tranondrazandry zareo sy ny fasana. Zany a. Ny vaovao tsara dia tsy afaka miady amintsika izy satria tsy manana taratasy. Fa ny ratsy dia mbola hitony fifandonana amin'ny inspektera Gabriel sy ny haiko. Ka andremy tsara manao fahadisoana. Enjana izy roa lahy, nefa mbola enjana koa tsika. Marina izany aloha e. Efa misy olona noresahanareo atao tompony hividianana azy ve? Mbola tsisy. Fa za Madame Mathilde izany no mpikarakara voalohan'ny tanindrazana iny. Napetraka ny fianakavian'ny Barso fa tsy mbola teny Madame Mathilde tamin'ny fotoana natongavana itiny. Omany ary ny fiara dia andao any Tsahamasinina. Andao ary. Tanana somary mitokana eo ambony avaratra ireo hono izy no mipetraka. Ody Madame Mathilde ô. Ho avy ô. Madame Rose. Monsieur Roger. Ianao zany Madame Mathilde? Ie, ao anaty anarako ihany zany. Aleo zay hiditra. Mitady anao indrindra mihitsy a. Tsy nanam-pony ahitanao aty ary Madame Rose a. Fianakaviana avy any ambanivohitra nanome any asa ity e. Zavatra roa lehibe no ilako anao. Amma Madame Mathilde anao ary amma Madame Rose anao ihany koa. Reko fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny tamboly, ny tambarin-drabaritsona mivady izay ren'Andriamatoa Barso eto Tsahamasinina ianao. Marina zany Monsieur Roger a. Tsotra be ny ilako anao. Anangana orinasa lehibe eto indray a. Zany? Ary ianao ny olona nividianako ny tany be rehetra satria any ray aman-dreninao izy ireo sady ianao koa tsy niteraka. Noho izany tsisy mpandova afa-tsy ianao. Monsieur Roger, fomba ahoana no ahafahako manao an'izany? Tsy mananjoanao an'izany a? Ao ny fokon'olona Tsahamasinina, ny fianakavian'Andriamatoa Barso mahalala tsara fa piasa. Tsisy atahoranao zany e. Manao sy ny ihany ny anjaranao fa zany miantoka ny sisa rehetra. Tena tsy vitako zany Monsieur Roger. Mitadiava reo olon-kafy. Ataon'ny fokon'olona sy ny fianakaviana fitsaram-bahoaka eto a. Marina e. Tsy maintsy manao ianao. Rehefa avy mitsangana vavolombelona ianao amin'ny fotoana hividianako ny tany aminao sy androtoroko azy a, afaka 2 herinandro, dia misy toerana ametrahako anao, azo antoka tsara. Aorian'izay azo anao ataony mivoaka ivela Madagasikara. Sinona rety. Ankoatran'izay, inona ary no azoko atao e? Mila an'ireto taratasy reto mainka ary manampy anao i Braun. Eny Monsieur Roger? Manarak'izany a. Tsy atem-pelatana mory zavatra ireo ary tsy salasalako zato isan-jato no mahatompona andraikisanao satria ilany dia tsy afaka mivoaka na nietsika. Inona zany Monsieur Roger? Za mainka ianao ny anapaka ny teniko hoe izy inspekteur ny haiko. Ary amin'ny fomba ahoana no natongavany sariny landy sy ny collier ny tefeko azy any am-pelatanany. Tsy fantatro zany lazainao zany ry Monsieur Roger. Anao ve mandainge? Mandany fotoanana? Tsoro marina Madame Rose a. Impiry ny fanenanao sy ny inspekteur ny haiko. Eny ary Monsieur Roger. Tsy fantatro izy na dia mifanena azy zay. Satria fony izy voateraka ray volana ny raha nylantana natitra azy teny amin'ny centre mamiratra soa. Dia izay le tantara.
mariky monsieur Roger hoe inspecteur ny haiko. Zanako inspecteur ny haiko anatazoky ny hafaliana. Le polisy manenjika fatratra sy mitady porofy anagadrana zanako mitsangana ho fahavaloko. Fa andray le tsy monsieur Roger ny zavatra iny ifanenjika hatramin'ny farany zany zay. Raha tsy hoe andeha fitramiko izy ka no anazy satria raha izaho tsy lavolefo nanao vina saona ho zay lary Brown. Mila mampiasa tetika ianao mba bona sy andresena lahatra azy. Fantatry ny haiko fa olo marina izy. Olana vaovao, planina vaovao. Maninona monina fenonao anazy zany Madame Rose? Tsy nampoiziko hoe izy toy eny teoriana le izy monsieur Roger. Mampitandrina anao ka tsisy ivoaka ny resaka ny fanaovantsika rehetra teto androany. Mahandro abatonga eto indray dia ataovy toy ny teo aloha ny fiainanao ety. Eny monsieur Roger. Tiry data hitady asa aloha fa tena tsisy hevitra ty. Lany ny vidin'ny fiara. Tsika ty tsy manam-bola tsony. Ny fanafodinao tena lafo be daholo. Mangata aloha le tsy fanampiana amin'ireo inspecteur mandra-pilaminy ty raha ty. Tsika ty tsy afaka mamaritra ny tany akory noho ny tsy fisian'ny taratasy eto am-pelantanana. Ny vokatra ny tokony amidy aloha hoanina sy hanampiana ny karamam-panao raharaha. Mba roviana ihany ary vo ilaminy zao raharaha zao maniry mantsy zany anatevan-darana azy roa lany ariana any. Ny inspecteur ny haiko ty. Allo? Ahoana lisy? Mila midina any Antsahamasina zao de zao sa vorovory be hony ao. Misy manototra indray ho ny tanimboly sy ny tanimbary rehetra anjaranareo Zany ve? Iny lesy ho avy za. Fa misy inona indray le ty Tonga trano fanotofany. Maninona tsara hoe tsy maintsy manaraka ny lany na dia andady aza ka andao. Jereo ane ty fisavorovoronato ny fitaovana miasa efa complet daholo. Fa inona ty zao flatsy zao monsieur Roger, ay mbola ianao an-trano no ambadika zao fandravany zao. Ny olona tompony viananay anazy ka. Tompony iza ny fokon'olona sy ny fianakaviana manatrika eto dia manamarina fa anjarany raiko mahadidio ny tany. Indro ny taratasy. Tsisy mila ny taratasy sandoka ao eto monsieur Roger Sandoka? Tsy lavitsy eto ny tompony ary azonao anontaniny inspecteur Gabriel. Ary efa voalazako anombianombiany fa porofo eto no manandrema-to barisoa anazy. Tandremo kely monsieur Roger fa misy farany eo ataonao io ary tsy amelana hatramin'ny farany ianao. Zany ve inspecteur ny haiko? Raha tsy hoe iova hevitra eny an-dalana anga ianao. Ninona antony dia matika ianao fa iverina amin'ny tompony zay azy. Ataovy zay ataonareo fa irahantsika mahita eo zany Ianao ve ny madame Matilda milaza azy ho tompony tany voavidin'ny vola monsieur Roger? Voalazanao. Tsy lasa lavitra amin'izao raharaha zao nareo mpiray kombakomba aminy raha misy tsy fihetezan-javatra. Minoa nareo ny aran'ny rihatra eo. Ary tsy ho ela mihitsy zany. Olona tsy vaovao amiko ty raha matoty. Taiza moa no nahitako azy. Mandinika mafia ty tovolahy ty. Fantany angaha. Madame Matilda, tena hoe ianao ve ny tompony tany? Tsy olona toy izany mihitsy ny fijeriko anao raha tafaresaka andro vitsivitsy lasy zay sika. Afaka manampy anao zay raha ny terena sy ny rahonany ianao Tsisy ninina azonareo atao amiko Ela akory Brown,
tena tsy naposika. Apeka manotafatafanareo teto zay mandrapeo anazy. Ndoro Bronna. Ary. Lehilahy tsy vanina ianao ry monsieur Roger. Inspecteur Neko, taraboka safitra tsy mahatsiaro tena Andriamatoa Barso. Aingana aloha. Andao no ty ze velomina aingana. Dada. Andao aloha mosy dokotera reto Nanahoana Andriamatoa Barso tao? Tena mbola tsy natsiaro tena izy. Sarotsarotra ny toetra rary reto Maro ny zavatra mampanahy. Misy mifofo ny haitsika roa lavokasiky ny raharaha rehetra. Reo ekipantsika sasany manao sivily na tsikaritra fa misy mitsikilo ary manara-maso miodiody manodidina antsika. Ka noho izany tsara mandefa n'Andriamatoa Barso miala lavitra eto misy mikarakara manokana any. Iombonako-hevitra aminao zany Inspecteur Gabriel. Akoatran'izany de mila alaina ampiarahana n'Andriamatoa Barso any le zaza nateritsika teny amin'ny santara zay mbola tsy fantatra koa ny misy teriny. Aleo aloha ary resan'ireo ekipa ikarakara an'izay. Fa zao tadidiko le Madame Mathilde, Madame Rose ny tena anarany iny. Mpanampy sy nalehibe any afaliana zay olo tiako iny. Tamin'izay tonga nitady any afaliana tany de izy no niresaka tamiko tao. I Madame Rose le fampitadiavana be ve? Zany Ay. Me mazava ihany ny raha zany. Aloha hiezaka hitady amin'ny Bronna. Izy no mety afaka nampy ahy. Okey ary. Vea dia mbola isiatsikaritra ihany. Iny Bronna fa lasa mitokana ery. Aloha natonako. Bronna, ahoana lesy? Ampio aletsy Fa ahoany? Tokana ihany miangatahako amin'lahy. Aiza no mety ahitako any Madame Rose. Tia finday an'lahy. Mbola ao anatin'iny daholo ny porofo rehetrarehetra. Fa naniko tsy nomena Monsieur Roger matsiny. Hitao koa ny fandrobana nataony tany. Azo orona tsara avokoa zany. Ay, merci le tsy lala Bronna. Tsy sorana lesy tsy afaka miresaka ela be fa so misy matsikaritra. Andefa pitsikilo be dia be matsy Monsieur Roger. Tiany adresy misy a Madame Rose Izy daholo ny fanalahidiny zavatra rehetra tiany laho fantatra. Fa tandremo mitondra ekipa. Voaty ambavady dia efa misy caméra de surveillance cachée ao. Saotra letsy. Tsy sorana Aza manahy lahy fa hodioviko ny anaran'lahy. Ary raha tsy maintsy isa azy dia ezaka apiana azy. Raso letsy Natsikaritra ve ny nanaterina n'Andriamatoa Barso sy tianay any amin'ilay tanàna miafina? Milamime, efa misy mpanara-maso mpiambina. Tiary ny adresy Madame Rose. Hoe? Alefa asomelo lalana antsika ireo ekipa spesialista. Désactiver ny caméra cachée dia manaraka ampanginana tsisy malalisika. Za koa izy samy miaraka aminareo Zay ary ny fivorintsika androany sy ireo programa. Afaka miravitsika. Mba mijanona ankirangela ary Bronna azafady. Ahoana zay Monsieur Roger? Fantatra lahy mory Bronna fa anisan'ny tanaka vanako natokisako sy tena tiako indrindra lahy.
manoatra noho ny zanako. Eny e, tena fantatro. Mbola azo tohizana amin'ny ho avy ve zany? Inona koa ary izany fanontaniana izany? Misy toerana tsy ambaratelo tsisy pahalala afa-tsy za sy aoka ny lahy. Zany dahory. Tao ambany tranonao tao? Ahoana ny fomba nanamboarana an'ity? Efa teo foana izy ty. Oay, vola be, fitova be diny isan-karazany. Dia misy akanjo maro be, aro-afo, aro rano, ary vata be iny reto. Sokafy. Monsieur Roger, fa iny ty? Tolapaty? Ye, tolapaty tokoa. Fa mba andao aloha raha tsika mijery ty horonan-tsarina laiko ty. Monsieur Roger, na dia niezaka nanafina fatratra ny endriny aza ny inspektera ny haiko dia fantatro ihany. Tsy lavitra nareo teo afa tsy nahita nareo. Tsy mbola tena tsamasina akory tamin'io. Rava mifatoko isaka ao an'ala tsy bronna. Nahoana ny namadika anay lahy? Monsieur Roger, fona. Tsy dia nisy resaka inakory ange fanaovanay. Tsy mila tataraina, hitako daholy. Ny maty any le tsy mitsomiteny tsony bronna. Veloma mandrakizay. Monsieur Roger. Ao anaty vata ao aloha lahy. Sika inspekteur Nieko sy Kasaina efa milamina daholo zareo ao ambany ao izy ny miandry, tsisy mpiambina raty io ao. Inspekteur Nieko sy Gabriel, fa inona ny dikan'izao e? Ho fatin'ny Monsieur Roger inge nareo e? Aza matahotra ianao Madame Rose. Taona maro ny tadiavako anao, milela-paladia. Miangavy anao amaly ny fanontaniako ahafahana manatsahatra an'izao asa ratsy Monsieur Roger izao. Tena efa tafahoatra loatra zao. Aza miray petrapetra amin'ny ratsy zany. Tsy maintsy ho fatin'ny Roger ange ahy. Aza matahotra fa ezaka niaro anao faratampony zay e. Fa ila zao fotsiny zay isaky ny ambanan-dozy ianao. Eny ary, alefaso ny fanontanianao fa ho valiako. Mahatoky ny fiarovanareo Farany, alohan'ny rehetra, azoko atao ve maka oronam-peo vavolombelona? Ie, atao fa tsy maninona. Dahoary. Madame Rose nanatitra tany amin'ny santra mamiratra fony voamena vavakely. Eny. Azonao ambara ve ny antony nanarin'ireo ary? Tsy fidiny raha ho an'ny landy reninao fa narainao ny tena antony. Satria tsy mbola vonahana anjanaka izy. Ranga masika sy ratsy toetra izy. Iza ndraiky Madame Rose? Iza ndraiky? Monsieur Roger. Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Tsy inspekteur Gabriel. Tsy raiko zany izy. Madame Rose Kasaina. Tsy mampiova fanenjehako azy zany. Mitony aloha inspekteur Nieko. Mitony anao. Monsieur Roger. Fa nanino ny landy reniko ny tsy niverina nakany amin'ny havana efa nitady fatratra azy? Satria tsy afaka nivoaka ny trano. Tsy nahazo satria nambenana oatra ny gadraka matombony raha ohatra ka hoe tratrahana nandrana ny voaka. Aretinina nahazo azy ka nahafaty azy. Ny vonovonoiny Monsieur Roger rehefa nanandrana ny tsoky. Fantatra ve ny antony nakany ankeriny azy?
Zany vata volafotsy zany. Vata volafotsy hoe? Zany ho a. Mety efa hitany ve zany le izy? Zay aloha tsy fantatro hoe. Aizy Nélando no milevina. Hainao fa ho tantaraiko anareo fa sady ilainareo atao porofo e. Lehilahy tsy vanina. Raha zany fandehan tantara zany a, moa ve zany afaliana sakaizany kasaina ve tsy anabavina inspekteur ny aiko e? Eny, rairay sy ray ireny ary amam-bolana no elanelany. Zandoko teo ambany masoko dia tsy fantatro kory. Ny mampanahy anazy ao Madame Rose dia ny hoe tena lasany andafy tokoa ve iafaliana. Sao sanatria no von'olona tsy valary iny koa. Za koa aza mba manahy an'izany koa. Fa voateraka kely izy dia tsy hitako tsony. Voateraka kely hoe? Ie, nolazain'ny Brona fa naterina tany amin'Andriamatoa Barsoa tianay araka ny baiko Monsieur Roger. Tianay zany zanako? Zanaka sy afaliana? Zay le misterin'le zaza nisy nanatitra efa nahiko. Sotrandrinanao Madame Rose. Arovy dia mandeha anatadiavo ny porofo izay voalazako sao dia tonga eo Monsieur Roger. Fa tsy maintsy mandalo isan'andro ety izy. Lasitsika zao dia zao e. Nandrosy hoe nisy fiara lasany. Raha nisy kely foana dia nifanentra teo. Tena Monsieur Roger iny. Tsy afaka miala eo tsika mandra-pivokana eo. So sanatria misy mahazo ao Madame Rose. Satria tsika namety toky azy fa hiaro azy. Lamima tsara ve anao tato? Eny Monsieur Roger? Saingina amin'ny lamima azy ianao dia tsy afaka mijanona eto. Alevina eto anao dia andao fa miandra ny fiaramanidina andehananao. Monsieur Roger, tena ho any ampitan-dranomasina tokoa ve Tsy efa voalazako anao angahy e. Lozany tatao koa ianao. Inspekteur Gabriel. Ahoana izay inspekteur niaiko? Tiany kasikety sy ny solomaso mainty. Ary ny akanjo misy capuchon. Ok. Tsika ro lakory kasaina toraka izany. Ary sao dia tokony antsony ireo ekipa anaraka antsika. Marina mihitsy zany aloha e. Oay, zary reto. Totrony tsy eo bronina tanakavanany. Eny tokoa. Allô? Mba rao kely ny fiaranay azafady. Miakandrefana ty talata matety. Oka fa azoko an-tsaina. Ho any amin'ny siranam-piaramanidin'ny vato ry zareo. Amoaka ny Madame Rose. Fa lasa nitsofoka ny mihitsy nanatitra azy. Zay nizy ro Madame Rose mandra-piainana amin'ny hafaliana any. Tena lasa avy mbola tianao vavolombelona fitsarana anao aho Monsieur Roger. Ndre mifahavoaka. Tsy maintsy atao izay atafidiranao. Eto mibatra maha-polisy atsika. Tandremo fa mbola mijanona ivelany ao zareo Aingana inspekteur Gabriel fa nainga ihany fiaramanidiny ity Io izy io. Madame Rose, andao midina manaraka anay. Inspekteur ny haiko. Efa tsy nanantena tsony Moramora tsy hoen'ny olona. Zay, aingana. Io ny fiara hitondranao. Na manam-piara-miasa ireo. Hitondranao any amin'ny toerana azo antoka. Misaotra nareo lahy.
idiratsika tsisy olona mihitsy. Ato ambanyity tapis lehibe ity zany lalana midina any. Zay zaho averina amin'ny toerana ihany ny zavatra rehetra mba tsy hisy atsikaritra. Mandreta ihany lampy de posy fa somary maizina izy zany. Mandrapatonga eo amin'ny fampiretana ny jiro natoro Madame Rose. Fa firy lahy moa zany zareo avelany eo e? Telo lahy manara-maso raha sendra misy tampoka ka. Inty ito le interrupteur. Aleo tonga dia arehatra ny jiro. Le zavatra rehetra nylazay Madame Rose tsy ho lahy teny efa avolenta raha Monsieur Roger. Inspecteur Gabriel, jereo ivata lehibe misokatra io. Tena misy raha mandrika avy ao. Olona tena Hebron. Voatifitra teo amin'ny tratrany. Mbola misy aina kely fa andao vojenaingana aloha. Ntifiriny neveriny fefamaty. Dia ahoana ny fomba ivoahana eto? Andraso tsapaiko le rindrina nylazay Madame Rose fa misokatra ahafahana mivoaka ny velany. Zay kasaina mandana eto any amin'le toerana nanaterina andry Madame Rose sy Andriamatoa Barso ary tsapo sao dia mba ho avitra ihany. Efa misy namatsika miandro tsy lavitra ireo anampy an'lahy. Tandremy tsara sao misy manaraka. Reto fa tamory zalahy. Lasa ary zay e. Inspecteur aneko ty le tolapato Madame Landrenau araka ny voalaza Madame Rose. Neny malalako. Indrisy mantsy. Milamina lose. Ambony dia ambony fangalako an'ngarainy iny. Ny tanako roa ny tiako andatsaka ny ainy. Azoko sary avokoa ny zavadrehetra. Fangaho entinao izy. Ary aiza amin'izay le vaty e? Mbola voakaroana. Tena misy olona tonga ao ambony ao. Miova mirehatra ny jiro. Zay. Avelao e. Aloha iverenana manaraka. Andao aloha atao izay ivoahana ato. Ohatra maromaro ny fahenoko an zareo ao zany e. Andao ary. Andao. Nene, aza matahotra ianao fa tsy maintsy voatotro any am-pasan-drazana ny taolo ambalinao e. Tena loza. Naike tsy tafavoaka ataotsika. Na nanala ny diatsika aza nanahirana. Aleo fianona volo ty sakosy be ty satria betsaka ny ilana anazy. Ary ohatsy ny zavatra ny atsika tamin'ny toerana nge izy zany e. Ie, fanakaizy Brown, tafavoaka velona tady fiasan'ny inspecteur ny ex Gabriel ny ao ambadiko zao. Mazava ho azo fa tsy maintsy nyray amin'izay. O zalahy, ataovy sava ao Brown. Navy noho ny faty avy atsany reny polisy reny raha vao hita. Ny sasany midina ty manampy ana mamoaka an'irety entany reto fa hodorako ny trano. Zay ny tonga titidako mitsoka avy any ivelany. Tsy hitako ny misy any kasaina. Ty fivarotana lehibe voalaza fa nitady ty no hitako eto.
Ny tranonay mahay tsy misy ndraisina dia tsy tadidiko koa ilay trano iray nametrahana fony be vokany tianay aho. Madame Rose tsy hita hoe nakaiza. Efa avy teny amin'ny centre fa trano vao atsangana koa no ao. Dada ny olona tsy azoko efa ninana indrindra. Voatery tsy maintsy hanova endrika sy fitafy aho zany. Hanao katrami maloto sy mpangataka mba tsy hisy atsikaritra. Ka fahitako. Any amin'ny poste de police misy an inspecteur ny ex Gabriel ano andeha. Maso avokoa izy rehetra mivezivezy tao fa tena tsy nisy trasy ny Brown mihitsy. Iny zao misy raha matogaty raha mirasa niditra indray. Azafady, mila maika ny inspecteur Gabriel sy inspecteur ny aiko sao dia zao. Dia miala tsiny fa tsy maintsy andrasako any amin'ny toerana mangina tsy misy mitsofoka zareo. Izandray izany vehivavy 4 mitady antsika izany e. Dia azanay rery inspecteur Gabriel. Efa tsara toerana avokoa ireo profy rehetra. Ary tsara amintsika no mandehaingana fa so fanampiana izany. Inspecteur ny ex Gabriel ary ty zanaka lahan'Andray Matobarosoa manaraka lava azy ireo ty. Tsisy trasy ny Brown mihitsy. Miavinay zary. Miandry atao anaty maizinatony le olona. Inspecteur Gabriel sy inspecteur ny eky ve? Izy indrindra reto. Fa ianao no izy. Kasaina. Fa ianao zany no izy? Andray. Dia adinao hatrany feoako very Kasaina e? Faliny. Tena tsy fantatro fa sary ny fitafiana rovitra sy maloto. Tena azafady indrindra. Falina hoe? Eny. Falina. Voatery nanao an'izao so fantatry ny raiko. Manam-baovao be dia be olazaina ary manana fanontaniana toy izany koa. Na zay koa aza toraka izany. Saingy tsy afaka mivalapatra so misy matsikaritra eto. Sady efa fiampanara-maso zay. Zao no izy raha Falina. Rehefa mivoaka eto ianao dia manaova toy ny mpangataka ihany dia manaraka ny arabe mena avaratra foana. Ary any aloha be ihany hifanina amin'ny fiara hitsenanao ianao. Hitondranao any amin'ny toerana azo antoka. Atsoka aloha zalahy ary mampiseho baditra mahapolisy azy izy ireo. Zay ianao vao manaraka azy. Zay Dia tandremo tsara. Dia misaotra daholo ary mandra-piona. Ve zay vao nivoaka tao ty mpangataka ty. Fa naninona tao zany? Mba mangataka re tompoko. Mangasika. Mpangataka ihany fa tsisy ahina ka. Morikely mifanitsy amin'ny mpangataka iny nge azafady le fiara e. Mba mangataka tompoko. Andriamanitra. Tena hitata. Fantany ve aleo hiafinafina be. Ty volanao? Misaotra tompoko.
fantany feako efa nezahako ny faina ihany ary aleo iala eto aingana tsy nanaraka so ihany fa tsy nanaraka tena tsy fantany aingana retsy aingana tohizana ny dia fen'olona mivezivezy to mpiambina inona daholo ny dikan'izao tsy madame Rose ve manosika sasakely amin'ny posety iny tena izy mihitsy Madame Rose ry fa izy ianao dia nohatra amin'ny feoako ve Valina ie fa ahoana koa ty paozinao izay ny tsy nalalako anao faly be ny ona indray tsika fa taizindry noveriko fa efa maty koa ndry nitsoka nandositra eno fa izy ty zazakely tesinao ty Madame Rose tena izanakao zany ve eno avela izy ho raisiko Afeatiany zanako afeatiany zanako niny ndry fa inona daholo ny zavatra nitranga taty Madame Rose mba tantara ho hoe azafady ka mipetra mihitsy ary aloha dia ho tantaraiko anao eny ary Monsieur Roger ihany misy vaovao tsara be io ihany Tsahmasina hay andaso fa hoany zay zao dia zao Sisa Rizrola le vata vola fotsy misy andreo taratasy andao hidinany Tsahmasina tsika sao mba hany ihany dia lazao reo ekipatsika andao tokoa ary sady ranenina farany telo tsika manodidina ny tanàna sy ny trano efa adiny iray tsika no nisavany trano fa ny alamaina ary inona zany malasa sainanao lalina amin'ity tableau lehibe miantony ity ry inspektera aneko fa tena lokon'ny trano mihitsy ve aloha ny grimatroka manodidina azy rehetra mantsy mazava loko tsara avokoa sa tratra ny orona dia nanao an'izao loko kalitao amin'le raitra avokoa nandokona setantoany debato mpiaro ny faritra Tsahmasina ny trano ny tanàna nandraisan'izy telo mianaka anjara ny fandrombonana ny fanaovana ny hosodoko i dadabary soa sy ny ray aman-dreny no nanana talenta fa tontolo andy reninao no nianatra azafady aloha pio kely hibata amin'ny tableau ao ary tsapalahy amin'ny indrindrana iny everiny lahy nisy lalana amban'ny tany sy rindrina ankisaka angato dia nahoatra ny tsy mino andamana ihany aloha ao ary azafady apeo amerina ny tableau amin'ny toerany ao zay hoay misy zavatra latsaka iny
Fanala hity lehibe volafotsy. Tena midika izany fa tsy lavitra eto le vata volafotsy a. Inspektera! 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 Andao aloha hidina fa miantso ry zalahy e. Zareo ny fahasanava-tiatsinanana. Azo antoka fa Monsieur Roger sy ny firongony io. Tsy lavitra eto ry zareo e. Afapo ry zalany karaka tato nefa tsisy lalana koa ato. Ny razana fotsiny no mikorotana. Fa hono ho anareo katolika, inona moa zany ny asa manokana manamarika an'ity Saint Antoine de Padoue ity e? Za moa zany katolika anarany fotsiny satria fony voansotrona no natao batemy tany am-piangonana. Fa ezaka kosa ho any am-piangonana raha vao tafavoaka velona amin'ity raharaha ty. Mahafantatra tantaran'olo masina maro isa maraina dia tsy maintsy mitantara masera. Fiainana ny mivavaka tany amin'ny santara mamiratra soa izay fitazana zazaka mbotsy be antitra. Ny olo-masina Saint Antoine de Padoue dia antsoina rehefa misy zavatra verina tsy hita na mosavy. Manamarika manokana azy zany mantsy. Rehefa misy zavatra verina tsy hita hoe? Raha azoko tsara ny zany, azo antsoina nge zany izy zao e. Marina zany e. Mamela nareo andohalika hivavaka ary. Ndao ary. Fa samy manana ny andro tandremana tsika, samy manana ny fiangonana. Saingy inoko ary tsy salasalako fa Andriamanitra ra ihany nahary atsika nampisy an'izao tontolo rehetra zao. Ary lalana ny anganany samy hafa fa ny tanjona tongavana dia tokana. Ka aloha izany dia avy aloha hiaraka andohalika amin'ilay inspekteur ny koa. Za koa toraka izany eny ary aokotsika hivavaka. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia mbola misaotra anao hatrany izahay na dia ao anatin'ny sarotra indrindra aza, satria mbola nomenao hery sy tanjaka ary nomenao aina velona afaka hiatrika an'izao zavatra izao izay tsy miafina aminao raha teo. Mandrafo aminay fa mpanota tsy mendrika izahay. Ankehitriny mangataka aminao mba ametraka ny Saint Antoine de Padoue amonjy anay hitady an'ilay vata volafotsy tsy hita. Amen. Fa inona zany? To mikisaka notiny ty semonty? Aza misy mihetsika aloha e. Vetivety zavalim-bavaka zany ry niako fa hatramin'izay natsangam-bato an'ny Saint Antoine de Padoue teto ve mbola tsy nisokatra sy misaka ohatran'izao ny teto? Ka ny mponina Antsamasina nge tsy mahasamy akatra eto rehefa mivavaka misy tohatra midiny io e. Miomana daholo ry zalahy amin'ny fitaovam-piadiana satria tsy fantatra izay miandry ao ambany ao Fahita ihany ty vata volafotsy ty. Taona maromaro zay dia davako azy saingy tsy hitandray ny lakile. Tsy olan'izany ranga misy olona manokana afaka manokatra an'ity foana. Tandremo, efa napoziko fa efa tonga alohantsika Monsieur Roger sy ny firongony. Tandremo, aza misy mihetsika na veray azy. Basy ty atanako ty Inspekteur Gabriel sy ny ekipany. Izy indrindra. Tafa ao anatindray tsika Monsieur Roger ok zay ny asa ratsinao sy ny fampahorianao amin'ny madinika rehetra. Ahoana tsara hoe Inspekteur Gabriel zany enao sy ny ekipanao aza ny tokony tsahatra sy anenjika anahatsoniko. Or zala raha rafo faty any daholo tsy sy niangana na dia ray aza.
inspecteur maratra ny anankitelo dia ny roa lavo. Kasaina, nanahoana lahy? Tovo, kasaina, tandem. Ia, nandalo ny fiako mibala. Endao ny akanjo. Fetro be loatra aloha ny raha. Inspecteur Gabriel. Ahoana? Tandremo. Ay, marina, ay. Fony sandroko, ay. Tarapoka ny olona rehetra. Inspecteur any aiko aza mihetsika tsony fa oka zay. Mitovitsika e. Samy fanambana basy ary samy vonina ny tifotra. Fantatra lavy ary inspecteur ny aiko fa rainy lahy ary zanako e lahy tsy naposiko ny zavatra ohatran'izao hoe fanambana basy zasy ny zanako. Fantatro zany. Saingy tsy mampiova ny eloka vitanao zany sy ny sazy miandry anao. Ay, raha izany ary ny teny lafarany de tatazo iny. Inspecteur ny aiko, tena vony sandriny, latsaka koa mibasina. Zaza vao maly letsela, tsy nahita masoandro talohako, tsy ampitraike fa ary tsy ho azo antsona hoe res zanaka nao vintsika. Noho izany mampamangy any amin'ny landy reny lasy rehetra efa lasa ny loha lalana any. Tandremo, inspecteur ny aiko. Na ho karapily sy miseho tsotratro ny aloka mihitsy mantsy ianao ry monsieur Roger ary aza mikofoka tsony. Tsy afaka nijery anao amono ny inspecteur ny aiko voa mibala ny tratranao zay. Io zalahy, rojo ihany. Mba voay kely le vata volafotsy azafady. Mikisa ianao inspecteur Gabriel azafady. Inspecteur ny aiko farany eto momba anao monsieur Roger. Zay indrindra vonoy fa tsy te jaly sangiry firy namono any landy reny lahy namono ny ray aman-dreny Ngabarso Ibronina sy ireo tsy voatanisa maro. Inspecteur any aiko tsy avelao mibasy ny lahy. Oka Inspecteur, ino ny rahalahinao? Nahoana tsy nitifitra anay lafa nitifitranitra eto izy ela be zany. Ny aiko nasokatra somatsara le vata volafotsy fa nalahitry. Reo daholo ny fongambolamena volaza fa tao anatiny. Ny taratasy milaza ny fizarana, ny planina sy ireo refo-tanindrazana rehetra. Vitan'izy ireo toy ny boky memoara kely mihitsy azy. Sotranina inspecteur Gabriel fa nanampy anay roso tsy lavolefina hatramin'ny farany ianao Tsika rehetra dia mendrika ny zavisorana izany avokoa ary andao anainga efa tonga raha teo mpamonjy vona. Efa samy nahazo fitsaboana avokoa tsika. Reo nanana maty efa samy nakiny azy ary efa hita ihany koa vola be. Ny fitaovana, ny taolam-balin'ny tolandy reninao inspecteur anay koa. Efa voasakana ilay sakitsoka ary asa zareo taty zay raha mba nanahoana koa. Andalo amangy sy hanafatra azy ireo mihitsy zay. Io mananao vavolombelona amin'ny monsieur Roger. Tsy afaka mijanona maro zay. Tsy maintsy manaotrona andreo namana andao. Reto ry inspecteur ny haiko fa tonga. Ia.
naratra avokoa izy telo mibandy avokoa ny tanana matokotra ry zareo. Arabainy nareo tsy maty fo amanaina? Misaotra anao Madame Rose. Misaotra fa tsy maty ry Kasaina. Tafaverina indray aty amiko sy tianay. Ianao koa inspekteur ny haiko, izay zokilasy anadahako. Ary indrindra ianao inspekteur Gabriel, tena mankasitraka. Misaotra ary Bronina sy Andriamatoa Barso taty ho mba nanao ahoany? Andriamatoa Barso efa velona isorana Andriamanitra saingy mbola reraka dia reraka izy. I Bronina iny tamin'ny amin'ny seza roulant iny. Ny haiko mba tantarao ny zavantranga letsy resy ve ny andraresina? Tsy maninona ve ianao ry dada raha hitsofoka ianao ato amin'ny salle d'audience ato? Eo ihany afa avelao mba ianao ato. Andriamatoa Barso sy Kasaina zanany? Toreraka izy zany. Madame Rose, fa ahoana? Fangatsy efa ny andafy. Efa naterina tao anaty fiaramanidina mihitsy ianao. Iafaliana sy ny zazakely. Fa inona daholo ny dika zao Bronina koa tsy maty akory fa ireto tosiky ny inspekteur any aiko amin'ny seza roulant iny nofiratsiko ve zao tena fanina. Saika tsy nampiny mihitsy, vita amin'ny farana ihany iny nofiratsy iny. Indiminy velomina tsy nahatsiaro teto Monsieur Roger nandritra ny fitsarana azy. Araka izay zavatra rehetra izay ry inspekteur aneko dia ireo avokoa fanoverina amintsika ny fananana rehetra ary anjarantsika sisa ny mizara azy. Araka ny afatra taratasy mazava tsara moa dia ny atsasa no anareo dary afaliana sy ny haiko izay anjarany landireninareo anabavika. Ny atsasany kosa any Kasaina. Tsy amerany adisony ny ray aman-dreny tany aloha fa zao mbola velona zao dia hovitaiko ho karakaraiko ny taratasy rehetra ary ny fizarana sy ny fanolorana azy anareo. Mialohan'izany anefa ry dada dia aleo amboarina sy averina amin'ny laonina ny simba rehetra. Ny fasana izay niogohan'ny Monsieur Roger sy ny tariny ka natafidirany tany ambanin'ny tany sy ireo maro rehetra. Maniry ihany koa ny mba hanomezana anjara ny Bronina sy inspekteur Gabriel ary Madame Rose satria sahirana be tamintsika izy ireo. Ary indrindra andray azy ireo toy ny fianakaviana mihitsy. Ary an'olo tena natevin-darana ny inspekteur Gabriel sy ny koa. Tsara indrindra zandry Kasaina. O tonga namana indray ve izay vao sanatrio mavomavo Allô? Tompoko izy indrindra. Zany ve? Misy ry inspekteur Gabriel? Ino maty namono tena ho Monsieur Roger. Nananto tena tamin'ny akanjo nanaovany. Dada, maty hoe dada. Ka tsona ny fianakaviany akazy. Enjany zany. Indrisy ry dada. Inspekteur ny haiko, Ranada, Zokla, move ekenareo ny anambarana azy niny ka hanaterana azy ireo any Tsahamasina fasandrasana. Tia, tena tsy akiko. Ny landy any no aterina eny Tsahamasina fa Monsieur Roger kosa aterina any amin'ny centre mamiratra so eny amin'ny fasandro masiera directrice.
azafady ry hafaliana ry tena mialatsy indrindra. Eny ary raha izay no tianao hoe ajaiko. Andao amin'izay nainga ry reto a. Marina izany, sasamiandro ny olona, ndao ary. Ny farana teo Vata volafotsy nosoratany voangirina Francia, novelominy Vantsosy Anjariliva, niaraka tamin'ny Arliva, Le Mec, tahina nantenaina Sila, ary Rija. Roland Ramanatsoa no naraisy feo, Anjariliva no nanantotosa.